Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ampifaliana tanteraka no mbola ahafahako indray androany mizara an'ity lesona, ity fampianarana lehibe de lehibe androany ity amintsika rehetra. Indrindra ho anao zay manaraka ato amin'ny TV Plus Madagascar. Ao ihany koa isika rehetra zay manaraka ao amin'ny YouTube sy ny page Facebook. Miarahaba antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amiko sy aminao. Ho tahin'Andriamanitra manokana ane ny fiainanao ary faly mbola mitafa aminao satria hitako hoe ilainao de ilainao ity lesona androany ity hoe manana fomba fijery tsara. Ilaina zany raha lasanabavy mba manana fomba fijery tsara eo amin'ny fiainana. Amelohany zany rehetrarehetra zany raha sitraka indrindra de ndao mba hivavakantsika ametraka ny lesona fohy eo am-pelatanan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no mbola isaoranay sy ankalazanay anao, ametrahanay an'ity lesona ity eto ambany fitarian'ny fananao masina. Taio Jesosy eo ny fiainanay, taio zay rehetra mandre, taio zay rehetra manaraka an'izao video izao amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fiadanan'ny tompo amin'ny isan'ny tokantrano amin'izay rehetra mandre sy mahita an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenako Pasteur David Rakotonandrasana moa no miaraka aminao eto indray androany, araky ny efa fantatsika avy ato amin'ny fiangonana Ziona Firaisana zay mijoro eto Tomasina Madagasikara, ao Ambolimadinika ao ny adresy misy atsika, akaiky ny coopérative Trans Express, izy le mandeha Vatomandry sy Manoro Ambolimadinika zany misy an'ilay fiangonana hoe Ziona Firaisana. Manana fivoriam-bavaka moa tsika rehefa alahady regny de isaky ny amin'ny enina maraina, amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny sivy, amin'ny folo, amin'ny raika amby folo. Zany hoe ny zana mihitsy zany mba natao maromaro ny kilita mba ialana amin'le mifampitakosona be, mba ho fanajantsika an'le geste barrière, indrindrandrindrany amin'le elanelana 2 metatra, fitandrotsika ny fahasalamana. Manentana antsika rehetrarehetra ho anao zay mbola tsy nahita an'le toerana, tonga hava fa misokatra ho anao ny fiangonantsika zay mijoro eto Ambolimadinika, afaran'ny coopérative Trans Express mandeha Vatomandry sy Manoro. Ny tenako Pasteur David any koa de mandray olona isaky ny andro atalata maraina amin'ny 7 ora, alakamisy maraina amin'ny 7 ora, ao amin'ny fiangonana io ihany, misy bureau ao, afaka andraisana ary tsy manavaka nizaniza isika fa afaka miara-miasa na aminiza na aminiza. Ka entano koa ho anao zay manaraka n'ity fandarana androany ity, tonga hava fa Ziona Firaisana tsy mialonjafy. Ziona Firaisana de natokana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, tsy manavaka tokom-pinoana isika, tsy manavaka foko ary tsy manavaka fiaviana fa iray isika ao amin'ny Jesosy. Eto ihany koa moa ny tegnako dia misaotra an'Andriamanitra ny amintsika rehetra vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana izao, na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina, ampifaliana tanteraka no isaorako atsika. Ary tsy adino ihany koa miarahaba manokana misaotra ny fitondram-panjakana zay nagnome ministra vaovao avy amintsika ty Agnalanjirofo, ministra ny mponina, miarahabanao manokana madame le ministre, ary mitsodranao anao aefa be ahalasa ny amin'ny adidy aman'andraikitra zay napetraky ny fitondram-panjakana sy nankiny ny vahoaka malagasy aminao. Ka dia ho ela velona anao madame le ministre, reharehantsika avy aty Antsinanana, reharehan'ny faritra Agnalanjirofo, reharehan'ny faritra Tamatavy. Mankasitraka ihany koa anao zay nanokatra ny vata fahitalavitra amin'ity anio ity, iresaka aminao androany hoe manana fomba fijery tsara. Ilaina riavana ny mba manana fomba fijery tsara. Agnisan'ny miteraka olana amin'ny fiainan'ny olana anankiray de ny fomba fijeriny. Raha vo io mihitsy zany tsy hainao mibaiko an'io de ho ratsy foana ny fiainanao, satria na ny hoavinao na ny zavatra andeha ho ataonao de miankina amin'izay zavatra hitanao ihany, hoe inona ny zavatra hitanao. Regny ihany no lasa vokatra azo tsapahin-tanana amin'ny fiainan'ny olana anankiray. Raha zavatra ratsy no hitanao de ho ratsy ny fiainanao, fa raha mahita zavatra tsara ianao de mazava ho azy ho tsara mifanaraka amin'izay koa ny fiainanao. Ka anisan'ny secret mampahomby riavana ny fahaizantsika mankafy sy mitia ny manodidina antsika. Mba mianara zany mba mitia, mankafy ny manodidina anao. Anisan'izany zao ny fiainanao manokana, tafiditra anatin'ny manodidina anao zany ny tegnanao, ny ray aman-dreninao,
ny rahavavinao, ny toeram-piasana, ny mpiaramonina aminao, sy ny sisa sy ny sisa. Mba mianara mitia, mianara mankafy ny manodidina anao. Ndray tsika mitomagny fiainan'olona hafa, magniry fiainan'olona hafa, fa tsy mba haitsika mankafy ny fiainatsika, tsy haitsika mankafy ny manodidina atsika, indrindra ireo havatsika. Anisan'izany ny vady aman-janaka. Anao io ve mba mahita zavatra tsara amin'ireo vady aman-janaka reo? Ndray riavagna atsika te hitady zavatra mahasoa atsika any ivelany foana. Ao ny sasany mampitaha ny vadiny amina viavy hafa, anao tsy mba karaha iry ano, anao tsy mba karaha ity, karaha iry. Tsy de mety loatra zany riavana. Ary agnisan'ny zavatra mba hanodiako ny saitsika eto androany, ilaina ny mba mankafy an'ireo vady aman-janaka ireo. Ataovy zay zavatra mba hampifaly ny ankonanao, ny tokantranonao, satria ny zavatra an'olona ny tsy omeny anao, fa ny anao kolokoloy tsara. Ohatra koa zao reo mpiaramonina aminao, ny zavatra anagnanao mba ianaro ankafizina, ianaro mba omena tombambidy. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny olombelona, eny fa na de ny kristianina aza, de tsy mba mahita zavatra tsara amin'olona mihitsy. Betsaka amintsika loatra an'izany. Tsy mba mahita zavatra tsara, fa tsika ndraindray ara na mijery vidéo en direct karahan'izao, tonga de misy manakina, ala, nagnanako ndraiky akanjo ananjy. Ala, karaha miteny be tsy misaraka ndraiky izy. Izy karaha mbola tanora loatra. Tsy mba mijery an'le zavatra tsara resan'le olona izy, fa mahita zavatra ratsy foana. Zay toe-tsaina zay tompoko de tsy mampandroso. Zay foana ny mahataraiky atsika amin'ny fiainana. Zay tonga eo tsy tiatsika. Zay hitan'ny masotsika eo kianitsika. Ninona zavatra tonga anoloany ahitany fanakianana foana. Tsy mampandroso tompoko izany fiainana izany. Fandana mba manomboka manana fomba fijery vaovao ny amin'ny fiainanao hoe inona mba mety ho tsara ao anatin'izy ity. Inona ndray ary mba lafy tsarany. Ndray tsika lany lera mijery lafy ratsin zavatra. Fandana mba mandany lera mijery fahatsarany zavatra. Mengavy anao ampanajana mihitsy androany, aoka anao mba ahita lafy tsarany zavatra. Itabeo zao fa na ny kristianina aza tsy mba mahita zavatra tsara amin'olona mihitsy, afa-tsy zay ratsy nataony ihany, na zay tsy mety am'le olona ihany. Zay foana no hitatsika. Tsarovy fa ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra, na olombelona io, na zavaboary io, de ozy ny Baiboly tsara avokoa. Anao mieno anahy io, anao mijery anahy io, anao io raha Andriamanitra mijery anao akeo, de anao tsara no hitany. Ndana mba hampitovio ny fijerinao sy Andriamanitra. Ary ao anatin'ny olona tsiraikiraiky, na mba olo migadra re, na olo marary l'hôpitaly, na olo mahantra 4000 sahira, ny olo tsiraikiraiky de tsy maintsy misy zavatra tsara foana ao anatiny. Fa anao ny tsy mahita anazy. Na iza na regny mpanendaka re, na ny mpandrongono tsika, na regny olo mpagnano adalagna isan-karazany regny, tsy maintsy misy zavatra tsara foana ao anatiny. Misy an'izay zavatra zay naturel napetraka Andriamanitra. Misy olona hitanao ratsy fagnahy be, fa misy côté raiky ndraiky hitanao ary ingahy mbo tsy nampoiziko ingahy mavita rakarany, satria misy foana zay zavatra tsara zay agnatin'ny olo. Ka zay mba hitaritako ny sainao androany, mba manomboa anao mba mijery amin'ny olona miady aminao io, mba ndana mba mifantoka ndraiky ino ndraiky moa raha mbo tsara aminazy. Indray ny vaditsika, matory avagna izy nanjary vady zany, mbo avy no hitanao mbo tsara izy taloha. Avy mbo tsy nanagnan-tegna fagnahy. Ozy tenitsika be tsy misaraka zay, tsy nafantarana androkiaka. Ke misy raha tsara zany tagnatiny tao. De ndana mba manomboka tadidio igny. Ny olana moko agnatin'izy io de ny fagnadinoatsika. Mora magnadigno ny olombelona. Mora adignotsika ny soa nataon'olona atsika. Ny tsara zay mba niaignatsika niaraka tamin'ny fiarahamonina zay nisy atsika. Ka ao anatin'ny olona tsiraikiraiky zany misy raha tsara fa anao tsy mahita. Misy zavatra tsara ho aminy. Izay no mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy mandringana ny olona anankiray, na de magnano raha ratsy ary izy. Satria Andriamanitra mbola mahita zavatra tsara ao anatsika, sady mbola magnantegna atsika Andriamanitra hoe tsy maintsy miova fogna. Zay zao ngery lasanabavy taloha nanagna fiainana ratsy, na ditry niaigna tamin'ny fiainana zao tontolo zao, tena hoe ratsy, tena ratsy, fa isoragna an'Andriamanitra no van'ny tompo ny fiainanay. Ka raha tamin'regny zay mbola naditra regny zany no naringan'Andriamanitra, taiza regny mety mba nisy anay. Raha tamin'izay le mbola niaina tagnatin'ny fahadalagna isan-karazany regny, taiza regny mbola nisy anay. Fa Andriamanitra ke zany nahita zavatra mba tsara ihany tato anatiko,
de novany zao lasa hoe pasteur David fa raha ny promotionko rehetrarehetra tsy mino hoe pasteur David zany fa raha hafa mihitsy nafantaranjareo za taloha ka eto zany magnentana antsika mba manombo anao mahita zavatra tsara ao anatinao adio ravagna fa sarotra be aminao ny anam-pitiavana raha ohatra ka tsy mahita lafy tsaran-javatra ianao satria ny definition zany atao hoe fitiavana zany dia egal hoe mino fa misy zavatra tsara ao anatin'ilay olona ianao zany raha vao manam-pitiavana olo anankiray de tsy maintsy manana fomba fijery ianao hoe mino fa mbola misy zavatra tsara ao anatin'ilay olona zay tompony atao hoe fitiavana ary Andriamanitra de fitiavana mba jerevo kely anaty baiboly ao misy tantarana lehilahy maromaro anisan'izany tantaran'ny Saoly mpanjaka izy zany mpanjaka voalohany tamin'ny Israely mihitsy io nolavin'Andriamanitra izy fa mbola niady ho ny zanak'Israely any izy efa nirefuzen'Andriamanitra fa mbola niady ho ny zanak'Israely après n'izy nolavina ny mbola nisy ady nataony ho any zanak'Israely donc zany nanam-pitiavana izy nisy raha tsara migny tagnatiny tao Davida ihany koa Davida mpanjaka zay nandimby anazy naditra io Davida io niodina io Davida io nefa de tia niezaka nanao zay nahafaly an'Andriamanitra izy nanagna toetra ratsiny fa niezaka izy nagnano zay raha nahafaly sy nagnatanteraka zay taompon'Andriamanitra zavatra tsara zao zany i Samson le hoe Samson e Dalila zay moa no tegna aizantsika anazy i Samson na de lavo tamin'ny Dalila aza nefa mbola navita nanolotra ny ainy amalifaty ny Filistine mba hamonjena ny zanak'Israely rehefa zavatra tsara zany ireo nefa raha mamaky ny tantaran'ireo reny nivadiky tamin'Andriamanitra tsy nagnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra nanao an'izao nanao an'ry nefa tadidio fa nisy zavatra tsara fogna tao agnatiny ka aminao mijery anahy io na de ratsy be raha ny fahitan'olo anao misy raha tsara fogna misy mpanjaka anankiray zay tena hoe tsy niraraha fivavahana naditra nanagny lohany manokana tsy izy fa Nebukadnezar na de ratsy fagnahy aza nefa mbola niverina ny ankoka tamin'i Jehova ihany izy ny farany ohatra ny mpianatra ny apôstôly na de nandao an' Jesosy aza izy reo tamin'ny fahaveloman'i Jesosy teto ambony tany mbola tonga martiora ho an'Andriamanitra sy ny filazantsara ihany izy après nisy zavatra tsara donc zany mety misy olona mivadika androany mety misy olona hitanao hoe ratsy fagnahy aminao androany aza de arahagna loatra amin'igny ditran'igny izy aza de arahagna loatra am'le lafo ratsiny izy fa ndana jereo fa hoisy fiovana io atsoatsy fomba fisainana tiako mba anagnanao zany raha tianao ilamina ny fiainanao raha tianao anao mba hanampiadanana hovao-kely ny fomba fijerinao ny olona hovao-kely ny fomba fijerinao ny mpiarabelona aminao raha mbola tsy hitanao ny fahatsarany ankonanao raha mbola tsy hitanao ny fahatsarany magnodidina anao de tsy tsahatra hiatsara velatsia ianao mahatonga ny olo miatsara velatsia de zany tsy mahita lafy tsaran-javatra izy ny sasany zany magnabe nify izy agny ivelany vagnitika izy agny ivelany agny mitsiky fa magnabe molotro izy rehefa tonga an-tokantrano de soreny avelany agny izy magnabe nify agnaty tokantrano izy magnabe molotro feno zavatra tsara ao aminareo ao tandrigneso raha volaniko zany feno zavatra tsara ao aminareo ao fa aoka mba hisokatra ny masom-pananao de rehefa tsara ny zavatra namboarin'Andriamanitra zao teo fa hitan'Andriamanitra ozy izy fa tsara izany ka ny problème atsika koa ndraindray de ny tsy fahaizantsika mandray fitiavana betsaka olona tsy mahay mandray fitiavana re olona tsy mahay mandray tsika ny zavatra rehetra tsy hainao mandray anazy tsy ho azonao mihitsy sarotra be tompoko ny anagnan'ny olona anankiray fitiavana raha tsy mahay mandray fitiavana izy misy amintsika mihaino anahy io zao matetika rehefa ny olona miresaka aminao de lazainao fa manakinanao fo matetika ny olona rehefa miresaka aminao de côté négatif be ny fandraisanao azy regny ane miatsara velatsia fotsiny regny ane ohatran'izao foany ka raha mbola tsy hainao mandray fitiavana tsy hanam-pitiavana vakio ngeny Jaona toko fahatelo andiny fahinambe folo fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao izao tontolo zao tsy raiky fogna fa atsika jiaby toy izao izy nitiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao tsy magnavaka zany Andriamanitra eto fa nataony ho an'olona rehetra le izy zay rehetra mino azy toy izao nitiavan'Andriamanitra toy izao nomeny zanany lahy tokana mba tsy hisy overy izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay
niaritra sy maty ho an'ny olona rehetra izy, na olona tsara na olona ratsy. Manome masoandro an'ny olona rehetra izy. Nenao nefa na ranon'ampango ndraikindraiky misy olo tsy amenao ranon'ampango, misy olona tianao, misy olo halanao. Eto zany za tsy mampirisika hoe tsy maintsy ataonao kamarady daholo olo jiaby no. Tsika manana safidy tsara ny am'izay olona ho kamaraditsika, fa tsy manan-tsafidy kosa anao ny amin'ny fitiavana. Natao hitia ny olona rehetra izaho sy anao, ny olona rehetra natao hitiavintsika. Sarotra moa kriavana ny ilazanao fa tian'Andriamanitra ianao nefa tsy tian'ny olona rehetra. Tadidio zany possible zavatra anankiray tsy hidirana lanitra satria didin'Andriamanitra le izy, didin'Andriamanitra. Didy vaovao izy no nomeko anareo de mba hifankatiavanareo. So de anao mahatandrina didy marobe nefa ato am'le lafin'ny fitiavana anao raraka. Io nefa nilazain'ny Baiboly hoe lehibe indrindra. Ny fitiavana ozy ny lehibe indrindra. Io ny didy voalohany sady lehibe indrindra. Ny mifanagna anao fitiavana. Le ndray riavana antsika mifankahala, na ny samy kristianina raha mifankahalala, ny samy betsimisaraka mifankahala, ny samy malagasy mifankahala. Ary ao moa ny sasany malahelo raha vao misy sasany nazo plasy, malahelo raha vao misy sasany mba nisandratra, malahelo raha vao misy sasany nagnino izy fa tsy za. Tsy fitiavana tompoko ny agnatin'izany. Ary agnisan'ny toerana anankiray tsy mandroso de ny toerana tsy misy fitiavana. Hitanao tsara fa raha mamboly fitiavana agnatin'ny tokantragnonao ianao, androso tokantragno misy anao io. Raha mamboly fitiavana amin'ny toeram-piasana ianao, hitanao fa isy filaminana io satria ny toerana misy fitiavana de gala misy an'Andriamanitra. Ny toerana misy fitiavana misy fitahina. De revintsika tsara fa Andriamanitra ny magnome masoandro an'ny olona rehetra, magnome fitahina ho an'ny olona rehetra. Mila mahita ianao sady mino ny fitiavan'olona anao, mba mianara mandray fitiavana. Anao ve mba mahita fitiavan'olona anao? Nendray tsika riavana tsy mahita, nendray tsika tsy mino ny fitiavan'olona atsika, fa ny fankahalan'olona fogna hitatsika. Zapady, ny fankahalan'olona no hitanao, fa ny fitiavan'olona zafady tompoka. Ny fitiavan'olona tsy hitanao. Mila mahita ianao sady mino ny fitiavan'olona anao. Fa raha anao tsy mbola mahita mihitsy hoe za ty neka mba misy olona tia anahy, mazava ho azy tsy mahay mandray fitiavana ianao zay, tsy manam-pitiavana ianao zay. Fa mianara mba mahita, mianara mba mino ny fitiavan'olona anao. Zay le hoe fahaizana mandray fitiavana. Ndraindray satria ndraindray tsika manana mbety teny zay mihitsy hoe mivadiko tsy tia anahy. Fadio riavana ny miteny an'izany hoe tsy tia anahy mivadiko. Na de sagnatria aza hoe zay mihitsy no hitanao, mahaiza mijery zay tsara mba nasehony anao, na de kely ara, na de kely ara, mba mahaiza mijery zay tsara zay nasehony anao. Satria nendray tsika tafiteny mihitsy hoe vadiko ane tsy tia anahy, zay antragno koa nefa tsy miara-mandray. Oya, aza mba miteny an'izany fa tsy fahaizana mandray fitiavana. Matoy zay mbola tsy miala tragnonareo, mbola tianao izy. Matoy zay karamananjy mbola azonao, mbola tianao. Betabengy ny lehilahy amizao fa niala tragno, anenao mbola akao. Ovao ny fomba fijerinao, manombo mahita fa tianao izy. Aza averimberina antsony zany phrase zany hoe nivadiko ane pasteur tsy tia anahy. Na de sagnatria aza hoe zay no hitanao, mahaiza mijery zay tsara asehony anao na de kely aza. Ndraindray ny vadinao manakina noho ny tsy fahaizany maneho ny fitiavany anao. Azonao? Ndraindray regny fanakianana ataon'ny vadinao regny fitiavana izy igny, fa tsy hainy maneho anazy de asehony amin'ny herindrika fanakianana. Mboranao hitodika aminazy. Zay ne izy io e. Mboranao hitodika aminazy. Ary agnisan'ny teboka tsy ampy agnatina tokantragno ny fahafantarantsika ny langage d'amour. Hoe ino moa raha mbô tian'ny vadiko, ino moa raha mbô tian'ny zanako, ino ndraindray zavatra mifanohitra ndraiky nataontsika. Ndraindray oza teo averiko indray mandeha, manakina anao ny vadinao satria tsy hainy maneho fitiavana aminao, de heveriny fa iny fanakianana igny atonga anao atahotra anazy, agnaja anazy de hitia anazy. De iregny zany le ianarana satria ndraindray tsy voatery izy le mitrero, ndraindray misy lehilahy mitrero, fa izy mitrero igny misy raha tsy ampy akao, mety amenao lamosina fogna izy androale ohatra. De soregna izy be trerominy anao. Igny trerominy nefa karazana biby izy igny hoe aza mboegna eky zaho fa mba mitodia aminahy ty. Ohatra, tsy fahaizany maneho fitiavana. Ka raha anao amin'igny tsy mahay mandray le fitiavana de avy ny gidragidra, avy ny ady. Enao zay nandray an'ity lesona androany ity, ok anao ahay andray fitiavana.
ok anao mba hijery amin'ny fomba positif ekegna fa misy karazan'olona manahirana sarotra iarahamonina fa ianao a ndana mba reseo amin'ny soa ny ratsy aza manaiky ho resiny devoly amin'ny zavatra tsy misy dikany fa ndana reseo amin'ny soa ny ratsy mila mianatra tsika ry havana mandray fitiavana ianaro mandray fitiavana ianaro mitia na de ny fahavalonao azy ndraindray tsy fahaizantsika miaigna amin'ny tia atao hoe fitiavana itya mararaka atsika amin'ny fiainana satria tompoko ny tsy fanagnana fitiavana de egala mamboly toetra ratsy ao anatinao ianao mamboly toetra ratsy tadio anefa fa ny mampandroso sy mampivoatra amin'ny fiainana de miankina amina toetra ary io ny zavatra anankiray mila ianara atsika io mba anagnatsika toetra tsara tsy anagna toetra tsara mihitsy ianao a raha ohatra ka tsy mianatra mba mandefitra raha tsy mianatra mba mitia na de ny fahavalonao azy raha tsy mianatra mba managna fomba fijery vaovao ny amin'ny zava-misy ohatra zao ho anareo mpanao politika mety tsy nahazo plasy ianao androany mba mianara mba mitazana mba managna fo madio aleo ndray mba jerentsika ny ataon'reto olona mitondra reto fa raha ianao sagnatria ny vava ankahala foana nefa olo mpiaramonina aminao eto lasa fahavalonao azy tsy mety zany andeha amin'ny skoro nareo fankahita andeha bazary be nareo fankahita ka raha sagnatria ny vava tsy fankahazo nefa olo samby Tamatavy samby Madagasikara tsy de mety zany mba mianara mba managna fomba fijery alondre fa toron-jalahy zao toronareo taloha toron-jareo zao toronareo minoavy tsy haiko toron-jovy ndraiky amin'ny magnaraka fa tokony ifankatia ifandefitra ifagnometagna raha misy ara ide tsara avy aminao atoriny hafa omeo ny namagna mba ahafahany ty firenentsika ty mandroso mba ahafahany ty tanàgnany Tamatavy ty mba mivoatra ka samy mandray ny andraikiny samy managna fomba fijery vaovao indrindra fomba fijery tsara ary mba mahita lafo tsaran-javatra ny afantaranao ny zavatra agnatinao ao moko de ny fomba fijerinao ny olona tsy mba mahita zavatra tsara de egala ratsy ny ao anatiny ao fa ny olona tsara managna fahatsaragna agnaty de mahita lafo tsaran-javatra na de amin'ny zavatra ratsy azy averiko ndray mandeha ny afantaranao ny olona anankiray ratsy ny ao anatiny ao de amin'ny alalan'ny fomba fijeriny mahita zavatra ratsy foagna izy amin'ny fiainana fa ny olona managna zavatra tsara ao anaty de mahita zavatra tsara na de amin'ny zavatra ratsy azy zay mahatonga an'Andriamanitra oza teo tsy mandringana olombelona ny fomba fijerin'Andriamanitra de tsara foagna satria na izy nagnamboatra ny zavaboary de nahita fa tsara mandraky ty ny androany de mbola mahita fahatsaragna agnatinao Andriamanitra zay mahatonga anao mbola velonainy fa raha nanomboka tsy milanao ntsony izy efa tsy teto fahelanao tahin'Andriamanitra tsika ry havana ka eto ampamaragnana za de mba magnentagna antsika vahoaka malagasy magnentagna antsika vahoaka ny Tamatavy manangana fotodrafitrasa ngeza be zao ny fiangonana Ziona Fraisana misy tragno anankiray ngeza be zay mirefy 20 metatra ny alavany 30 metatra ny ampony zay nometsika agnarana hoe méga église izy de efa mandeha ny asa fa mino kosa za fa maro anareo mpagnaraka anahy eto amin'ny télé maro anareo mpagnaraka anahy eto amin'ny Facebook maro anareo mpagnaraka amin'ny YouTube mba entaniko ianareo mba andray anjara tsy antery fa mifofy ny fitiavana nananganako ny fiangonana tsy ho anahy fa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka sady fiangonana zany tsy ny an'olombelona tsy ny ana pasitera tsy ny any agnaram-piangonana fa an'Andriamanitra ka aza agnavahana na de ataoko hoe tsy mitovy ary ny agnaran'ny fiangonantsika entaniko anao zay mba tsara sitrapo anao zay mba mahatsapa hoe mba tokony andray anjara boriky satria mila fanohagnana ny asan'Andriamanitra tsy morany zany asa fanaovan-tragno zany ary ngezangeza ihany ny fotodrafitrasa zay ajoro raisiny ampitiavana raha misy mba vonina anome alefa so mivola amin'ny numéro 034 43 858 15 034 43 858 15 entanina anareo mpanambola jiaby Tamatavy mba toagno ny asan'Andriamanitra toagno ny fotodrafitrasa zay atsangany zandrilahinareo afaka miantso amin'ny telefôna nareo mba manao visite aty am'le toerana io le toerana amin'ny 034 43 io 858 15 tsy moramora izy ato maventy ary za mino sy matoky fa mba horiareny tanàgnatsika eto Tamatavy zany hoe mba misy fiangonana farany ngeza mijoro eto tanàgnany Tamatavy ka voninahitr'Andriamanitra no mba afahako mizaran'zany
afaka miantso za zay mba tia matsy tia agnome fitaovana raha misy moa zany ohatra afaka magnondefa anao mivola de alefaso am 034 43 858 15 averiko ndray mandeha 034 43 858 15 azonao antsovagna koa numéro téléphone io naizanaiza misy anao mandray anao za ary vonona ny fanerasera aminao ho an'izay rehetra mila vavaka manokana antsoy numéro io fa mandray anao ary alefaso message raha misy sujet de prière tianao entina mbavaka ny tegnako pasteur David de tsy magnavakavaka anizaniza ho za teo fa vonona ny amin'ny fiara-miasa rehetra mo fampandrosona ny fanjakan'Andriamanitra ka misaotra anao ny aino misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ho tahin'Andriamanitra ny isika rehetra vahoaka malagasy ho tahin'ny tompo ihany koa ny tontolo andro ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra zay nanaraka nyty fotoanandroany ity tsofoko rano raha tao anatin'ny tsy fahasalamana ianao ny hainao ateto ny tompo any anome anao fahasalamana sy fanasitranana raha ao anatin'ny olana ianao Jesosy Kristy mihitsy anome anao vahaolana ary ny asan'ny devoly rehetra mamatotra ny fiainanao amin'ny fotoana ianao mandreny zany feoko zany ambarako fa rava ny asan'ny devoly sitrany ianao nizaniza tratry ny fanany famosavina fankahalan'ny olona oka ho fona zany amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra isika rehetra izy efa nomeko anao teo igny numéro téléphone 034 43 858 15 afaka miantso ianao afaka manazava afaka mizara indrindra afaka mifanometanana de oza aminao hoe manaraka atsika ny fahasoavana be bless